manantitra ny arabo ambampiririntsoanareo tompo klasy sy tompo vavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Ny afaka ny fotoan'androany ho an'ny mpiasa teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra satria nanolorana maro-boninahitra ho an'ireo mpiasa izay mendrika teo amin'izany fiadidiana ny tanàna Antananarivo izany. Nanome voninahitra an'ity lanonana miavaka ity ny mpanolotsaina manokany ben'ny tanàna Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ireo olo-manakaja maro teny an-toerana Edena Elia teo amin'ny sarin'ny Erzo Rajaonarivony. Mpiasan'ny komina Antananarivo renivohitra 270 mianadahy no notolorana maro-boninahitra sy maro mpankasitrahana androany. Tsy nanavahana sokajin'olona na andraikitra ambony ny fisitrahana izany fa ireo rehetra izay navita be teto amin'ny komina ary nangataka izany nanomboka ny taona 2024 dia notolorana avokoa. 4 no nosalorana ny commandeur de l'ordre national. 40 kosa nazo ny officier de l'ordre national ary ny 20 no nisitraka ny chevalier de l'ordre national. Nisy commandeur dia nisy officier dia nisy chevalier. Ry zareo moa zany dia zay nahazo maro-boninahitra nangataka tamin'ny taona 2016 ary nivoaka journal officiel tamin'ny 2017. Tsy misy andraikitra mihitsy le izy fa misy araka hitantsika teo zao misy chef de corps teo, misy les premiers adjoints teo aloha dia misy ihany koa mpiasa ataontsika hoe goutier mpamafalalana. Tsy misy manavaka zany, tsy fanavahana zany le izy. Na izany aza misy hatrany ny sivana na fepetra tsy maintsy fenoina raha tia azo maro-boninahitra toy izao ho an'ireto mpiasa ny komina ireto. Le sivana moa zany dia iny miankina amin'ny tsirairay. Misy an'le fangatahan'le olona araka le fentenen'ny grand chancelier teo dia zay olona navita 520 année de service zany ary 570 taona. Zay zany aloha condition azahoana ireny maro-boninahitra ireny. Fa iny dia miankina amin'ny fangatahan'le olona tsirairay ary au niveau an'ny chancellerie any no mijery hoe manao fanadihadiana izy zany dia zay zany vao hoe ty olona ty mahazo an'io maro-boninahitra io ity tsy omena maro-boninahitra zay le izy. Teto amin'ny lapan'ny tanàna Analakely no nanatanterahana ity lanonana fanomezana maro-boninahitra ity. Notronon'ireo mpiara-miasa akaiky amin'ny ben'ny tanàna toy ny ben'ny tanàna lefitra ary ny mpanolotsaina manokana ny ben'ny tanàna Andriamatoa Marc Ravalomanana. Eo amin'ny fiatriana ny fifidianana kosa dia vonina iara-iasa amin'ny kandidat tolotry ny team K25 ao ny boriboritany faharoa izay tarihan'Andriamatoa Rastany ny fikambanana antsoina hoe Terakimady eto Antananarivo renivohitra ary dia mitoy ihany koa moa ny fitsidiana ny fotony ataon'izany kandidat izany. Germain Nomenjanary no mitarika ny fahafatsika manaraka an'izay vaovao izay. No tanteraina tetsy amin'ny PK0 Sorano ny fampiaraban'ireo zanakimady izay monina eto Antananarivo. Tao anatin'izany no nampafantarana ireo mpikambana ny kandida izay tolotry ny team K25 ao anatin'ny boriboritany faharoa dia Andriamatoa Randrianasoa Stanislas na Rastany sy ireo ekipa miaraka aminy izay mitondra ny larana fahasivy ao anatin'ny bileta tokana. Targetra ny ampandany ity kandida ity ary fantatra fa vonina ny mpikambana iara-iasa aminy amin'izao fifidianana izay ho tanteraina ny 17 ny volana Mey izao. Ny fikambana ny mianta izay tompon'ny fanasana sy tompon'ny lanonana ary tompon'ny atao hoa fisofandrano anay député izay hifaninana amin'ny 17 volana Mey ho avy izao. Mananjanaka izay vonina handray andraikitra eto amin'ny firenena ny zanakimady nolotra anareo ary hanolotra an'izay sodrano izay ka dia makasitraka sy makatelina anareo amin'ny braokitarika Andriamatoa Président. Tsara moa ny manamarika fa zanakimady raha teo ny lisitra faharoa ao anatin'ny lisitra izay tariana Andriamatoa Randrianasoa Stanislas. Arak'izany dia nitsodrano ireto kandidat izay tolotry ny team K25 ao anatin'ny boriboritany faharoa ireto ny zanakimady mba ahaleo alasana indrindra fa amin'ny adidy izay andrasan'ny vahoaka amin'izy ireo. Tagnanao Randrianasoa Stanislas fa samakaya fa rehefa ho tagnany mady dia raha samakaya zany fa mavisa ny tagnanao. Sa misy azonay atao asasiny hoe hagnamafy ny sodrano ho anareo. Kudia halefa amin'ny sodrano ho ny tagnanareo. Naneo ny fahavonona tanteraka ifanoana amin'ny kandidat izay tolotry ny team K25
izay mitondra ny larana fahasivy ao anatin'ny bila tatokana arak'izany ireto zanak'imady ireto etsy andaniny dia tsy mijanona kosa ny fidinana ifotony izay ho ataon'ny kandida sy ny prailista aminy ka ho an'ny rampito izay isy izany tanjona hatrany ihany koa ny fifanankalozan-kevitra amin'ny vahoaka eny ifotony. Fa tamin'ity androany ity dia niatrika ny fampiofanana sy ny fanamafisana ny traikefa izay nomena ny kandida solombavambahoaka tolotry ny tima K25 ao amin'ny faritany Mahajanga izany. Fanifanana moa izay men'ny filompanorona ny tiako Madagasikara Andriambato Marc Ravalomanana ary dia tena zava-dehibe tokoa ho an'izy ireo ny fandraisana an'izany fanifanana izany. Jessica Miray no mitatitra ny vaovao amintsika eo amin'ny sariny Manu Randriamalala. Toy ny fanao ny vovonana tima K25 isan-kerinandro dia misy ny fampiofanana sy fandraisana ireo kandida solombavambahoaka ka tamin'ity herinandro ity dia ny kandida avy any amin'ny faritany Mahajanga indray no noraisin'ny filompanorona ny antoko-tima Marc Ravalomanana. Tsy miova ny tarigetra rodoben'ny mpanangana fa koa ny solombavambahoaka mendrika sy miasa ho an'ny vahoaka malagasy marina fa tsy ho mpanangan-tanana fotsiny. Miisa valo moa ny kandida solombavambahoaka tima K25 avy any amin'ny faritany Mahajanga no tonga niatrika izay fampiofanana izay. Ireto farany izay vonona tanteraka amin'ny fiatriana ny fifidianana ary mahatsapa ny laharam-pahamehana avy any amin'ny faritra tsirairay avy misy azy ireo. Toy ny tsy fandriam-pahalemana sy ny faharatsiany lalana izay iraisan'ny ankamaroa ny faritra. Ny ao Mahajanga distrika voalohany dia tena mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana. Mazava ho azy misy antony maro moa ka dia efa nisy ihany ny asa izay natao eo amin'ny fampiretana ny jiro manerana ny tanàna Mahajanga amin'izay ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana zay. Eo koa ny fangatahan'ny Mahajanga ny fotodrafitrasa zany hoe ny lalana izay tena fapotika amin'ireny elakelatrano reny ka anisany laharam-pahamenana ihany koa zany ny fijerena izay volavolan-dalàna mahakasika ny fanamboarana ny fotodrafitrasa. Mazava ho azy moa ny tsy fandriam-pahalemana dia avy amin'ny tsy fananany tanora asa ka eo amin'ny volavolan-dalàna fijerena ny fanomezana asan'ny tanora zany dia laharam-pahamena ihany koa. Ny faritra Ambatoboeny moa zany mazava ho azy dia ny lalana ny tena olana ngeza be ary indrindra tena efa mahamenatra ny teny azy dia ny tsy fandriam-pahalemana. Dia ankoatran'izay moa ny olana eo amin'ny ara-pambolena sy ny sisa ny olana ara-piarahamonina. Tsara ny mampahafantatra fa miisa 120 no kandida solombavambahoaka mirotsaka ary nahazo ny tsodrano avy amin'ny filompanorona ny tima any amin'ny faritany Mahajanga iny. Eo amin'ny fampandrosoana ny tanàna Antananarivo nahazo toerana fidiovana sy fahazahoana rano madio ny tetsy Andotapenaka tamin'ity androany ity no nitokanana an'izany fotodrafitrasa izany izay tena zava-dehibe tokoa ho an'ny ponina Andotapenaka dia tonga teny toerana ny solitenan'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra niaraka tamin'ireo mpiara-miasa ambiny ary izao fotodrafitrasa izao dia vokatry ny fiara-miasa ny komina Antananarivo renivohitra sy ny fikambanana tsy miankina. Germain no menjanahary no mitatitra ny vaovao amintsika teo amin'ny sariny Mathieu Prince. Tokanana androany zoma fa 12 ny volana aprily 2024 ireo fotodrafitrasa fidiovana sy fahazahoana rano fisotro madio teny amin'ny cité Andranoambo ao amin'ny fokotany Andotapenaka faharoa boriboritany voalohany. Tonga nanome voninahitra ny lanonana teny antoerana ny solitenan'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Andriamatoa Herniaina Razanadrakoto ny lefitra faharoa ny délégué-ny boriboritany voalohany ny talen'ny 3P ho an'ny commune urbaine Antananarivo ny association Lovasoa ny association Ezaka ny sefokotany Andotapenaka voalohany faharoa fahatelo ary ireo mponina avy amin'ireo fokotany ireo. Tsara ny manamarika fa tamin'ny taona 2024 ity cité Andranoambo ity no efa vita ary efa tamin'izany fotoana izany ihany koa no nahavitana ireo fotodrafitrasa izay notokanana ireo. Saingy ny olana tamin'izany fotoana izany dia tsy nisy ny rano afaka 10 taona taty aoriana kosa dia tafiditra soamantsara ny rano ary efa azo ampiasaina tsara ny toeram-pivoahana sy ireo toerana fatsakana rano madio ireo. Lalana lavitra nandehana satria 10 taona ty aoriana vao vita izao fotodrafitrasa zao. Sambatra raha sambosambatry ianareo betsaka naniry anana fotodrafitrasa ohatr'izao amin'ny tanàna izay misy atsika fa ianareo eto tsy king vitana nary tsy hoe tsy king vitana fotsiny fa niezaka
araka ny tenen'ny présidente teo a niezaka ianareo mitady vahaolana mba azahoana zao foto-drafitrasa zao ka jio zany foto-drafitrasa zany satria izao araka le soratsery de hoe lova tsara indrindra ozy izy nareo a iarivo miditseria ary lovainy taranaka faramandimby ny rarina indrindra dia association zay mendrika tamin'itya boribory tany voalohany ty anareo ary itombo izany foto-drafitrasa zany satria raha tsika malala ny olana zay sedrany zany foto-drafitrasa ny mpitantana foto-drafitrasa de irina indrindra mba tsy janona tsy atao hoe navita ny bloc sanitaire ty fotsiny fa mba hitady zavatrafa ndray ianareo a hoentina ampona sy anasoavana ny vahoaka zay tantanatsika. Izao no tontosa dia noho ny fiaraha-miasa tamin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny association ary ny orinasa teny amin'ny manodidina toy ny tranombarotra Akordiga mba ho fikojakojana ity foto-drafitrasa ity dia izy ny mpitantana azy ireo dia ny association Lovasoa. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny fandraisana anjara ny ireo mponina eny antoerana. Araka ny namariny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny association Lovasoa dia ireo mponina ao amin'ny cité Andranoambo sy ireo avy eo amin'ny fokotany Andotapenaka voalohany sy faharoa ary fahatelo ireo ary Ankasina no ampiasa sy sitraka ireo foto-drafitrasa ireo. Efa misy ihany koa ny foto-drafitrasa hafa saingy tsy maharaka ny filan'ny mponina. Mbola hiezaka hatrany anefa ireto association sy ny mpanampy izany mba amalina ny etetan'ny mponina ary mbola angataka hatrany ny mba ampitirana jiro eny amin'ny ity faritra ity satria dia maizina ampototry ny mazava. Tamin'izay tantara kely dia nanatona madame le maire zay dia nentina ny taratasy fangatahana hoe akora ampiditsarano an'ity bloc ty bloc efa misy teo taloha izy io dia ntsoniavy ny alavagana izy dia. Ankoatr'izay dia nanao antsoavo ho an'ny jerama ihany koa ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra mba hijery ny vidindrano izay mampikaikaika ireo association mpitantana ny foto-drafitrasa eto andrenivohitra. Nanentana ireo mponina ihany koa ny avy eo anivon'ny commune mba hikady sy kolokolo izay foto-drafitrasa izay. Fa miamanakaiky ny datin'ny 17 Mey izay anatotsana ny fifidianana solomavambahoaka eto Madagasikara. Ao anatin'izay rehetrarehetra izay dia mandeha ny fanomanana eo amin'ny lafin'ny teknika sy ny fiantrehana izany. Fantarary zao fa dia misy ny antsona hoe dina ifanomezatoky. Izy io dia navoaka ny teo anivon'ny fiarahamon'ny pirenena niaraka tamin'ny voamera-pirenena maleotena momba ny fifidianana na ny CENI ary izany rehetra izany dia ahitana ny amin'ny hoe fihetsika mendrika tokony ananan'ny kandida solombavam-bahoaka zany mialoha mandritra ary aorinan'ny fifidianana. Jessica Miray no mitondra ny vaovao amintsika teo amin'ny sarin'ny Manu Randrimalala. Ny fifidianana solombavam-bahoaka no anisan'ny fifidianana akaiky ny vahoaka indrindra na élection de proximité. Tsy vitsy amin'ny olom-pirenena malagasy anefa no efa manaritoky amin'ny resaka politika eto amintsika. Manoloana izany indrindra dia nisy indray ny dinana rafitry ny fiarahamonim-pirenena toy ny CFM sy ny Retsika Roy ary ny Justice sy ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana na ny CENI toy ilay charte de bonne conduite na rafitra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ireny. Tokony omena voarafitra ao anatin'izany ny toetra mendrika mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana tokony anana ny kandida solombavam-bahoaka. Miisa andalana 4 ity dina ity. Misy ny tokony omena zay iainga avy amin'ny kandida amin'ny fihetsika sy ny asa ary ny fomba tokony ho ataony sy ho ajainy mialoha ny andro fandatsaham-bato. Misy ny toky iainga avy any amin'ny kandida angatahanao soniaviny hanomezany tokony mpifidy sy ny vahoaka amin'ny fihetsika sy ny asa tokony ataony mandritry ny andro ny fandatsaham-bato. Isy ihany koa zay toky omeny mandritra aorian'ny vaninandro ny fandatsaham-bato ary mbola voarakitra anatin'ity toky nomena sy ty sata iangaviana mba ho soniavin'ny kandida ho fanomezany toky ny vahoaka mpifidy itya ny fihetsika sy ny asa tokony ho ataony rehefa ho voafidy ho solombavam-bahoaka ny Madagasikara izy. Mialoha ny fifidianana voalaza ao anatin'ny dina ny tokony anajana ny fitsipika napetraka mikasika ireo fiomanana amin'ny fifidianana. Dia napetraka ho dina fotsiny any indray ve izany izy ity
satria efa misy amin'izao kandida solombavam-bahoaka toy ny any amin'ny distrika ny Tsiroany Mandidy iny no efa manao petadrindrina miantso ny olona hividy azy. Atreto tsy mbola nisy ny fandraisana fepetra avy amin'ny ambaratonga pahefana. Toy ny mahazatra minimikipy tsy mahita izany ny tompona andraikitra. Fa zava-dehibe ny fananan'ny kandida solombavam-bahoaka ny foibe na ilay antsona hoe quartier général afahana miomana sy mandrindra izay fiatrehana ny fifidianana ho an'ireny kandida solombavam-bahoaka ireny. Ny 10 aprily teo aza ary dia notokanana ny QG zany ho an'ny kandida Atala Aline. Hoarahantsika vetrany ny tsara ho fantatra momba an'izay. Ny roso tamin'ny fanokanana ny quartier général na foibe karakarana ny fifidianana ny fafolo ny volana avril teo ny kandida maleo tena Larana Fadimy Ramatoa Atala Arline nisy ny valandresaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety. Arahantsika vetrany. Aty fampielezan-kevitra velively akory fa eto izahay dia manentana antsika rehetra sahady mba tsy ho alaim-panahy ka hamadika zao zavatra ataontsika izao androany hoe ho fampielezan-kevitra. Koa eto izahay dia manentana fa mivoa malalaka ho an'ireo olom-pirenena rehetra liana dia hahafantatra misy kokoa ireo kandida na ireo olom-pirenena te hifanerasera amin'ireo komity mpanohana ny kandida ny varavara ity foibe ity. Ivadika vaovao hafa mihitsy isika amin'ny tontolon'ny fampianarana ambony. Nanao fanambarana ary androany ny mpianatra avy amin'ny sampana fitantanana sy ny siansa fa iroso amin'ny fitokonana izy ireo amin'ny alatsinainy izao raha to ka mbola tsy mivaha ny olana izay efa iaraha mahalala moa izay miseho zany eny amin'ny ivin'ny Université Antananarivo. Izany dia manamafy ihany koa ny fitakin'ny mpampianatra mpikaroka eo anivon'ny CSS ary eo ny fanatsarana ny rafim-pampianarana eny amin'ny ambaratonga ambony akoatra ny efa fitakina andreo vola izay vary mangatsika mbola tsy voaloha zany kanefa tokony ho azo ireto mpampianatra mpikaroka anivon'ny CSS sampana Antananarivo ireto. Jessica Miray no mitondra ny vaovao teo amin'ny sariny Manu Randrimalala. Iray volana izay no efa nanome fampitandremana ny fanjakana ny fikambanan'ny mpianatra ety Ankatso sy Vontovorona ny amin'ny tokony hijerena ny rafim-pampianarana ety amin'ny Anjerimanontolo. Tafiditra ao anatin'izany ny fanatsarana ny rafitra LMD, ny fampiakarana ny vatsim-pianarana, fa koa ny fanatsarana ny resaka fitsaboana amin'ny mpianatra. Miampy izay fitakiana izay ihany koa ny fitokonana nataon'ny mpampianatra mpikaroka amin'izao, satria dia misy fiantraikany mivantana amin'ny fianarana hoy hatrany ny fitaraina amin'ny mpianatra. Satria na dia mivoaka aza hoy izy ireo ny tety andro mpampianarana dia tsy mety ampianatra ny avy amin'ny CSS raha tsy mivaly ny fitakiana izy ireo. Antony voalohany io grevy ny CSS io izany hoe ny CSS no migrevy fa izy tonga dia miantsaika amin'ny vatana ty aminay mpianatra. Rehefa migrevy ny CSS tsy mianatra izahay. Nefa ny emploi du temps dia affiché normalement affiché foana fa ny efa tonga aty kosa le mpianatra dia mody verimaina fotsiny ny fréanson 6 dia efa ho herinandro izay sady nefa nisy ny fanidina vavahady sy ny fanidina ny tanàna rehetrarehetra tety amin'ny université tamin'ity herinandro ity. Iny raha iny faharoa manaranaraka an'izay ho anay mpianatra efa nisy ny fitakiana nataonay tamin'ny 7 volana marsy dia teto daholo izahay président pédagogique folo mianadahy. Inona moa le fitakiana tamin'io fanatsarana ny foto-drafitrasa tety amin'ny université dia hoe ataovy resaka matotra le LMD, taky zavatra be dabe mantsy le LMD, dia resaka services médicaux fanatsarana ny sécurité ety amin'ny Anjerimanontolo, dia zone wifi manerana ny université. Dia nefany efa nisy ray volana lasa izay dia zao tsika amin'ny resaka izao mbola tsy nisy mifampiatsona avy any amin'ny ministera sy ny tompona andraikitra isan'ambaratongany. Noho izany iroso amin'ny fitokonana mpianatra avy amin'ny fitantanana sy ny siantsa ny alatsinainy izao raha tsy mivaly mandra-pahatonga io daty io ny fitakiana. Tsisy hevitra tsony zany satria efa niantso zay tsisy ny hena donc zany ny vavolana manaraka dia ny grevy dia izy ataonay manomboka amin'ny latsinainy zany raha ohatra ka zany ka mivahany olana miverina mianatra mpianatra janona amin'ny grevy raha ohatra ka tsisy ny famavana olana dia toy zany ny grevy. Manome fampitandremana mpianatra ny amin'ny tokony hiainona azy ireo. Sainga minitsy sy miaino izany ny ambaratonga pahefana isanisany. Any ka hiafara amin'ny fidinana an-dalambe indray ny fitakiana.
eo amin'resaka tsy fandrimpahalemana kosa raha tadiditsika tsara ny volana febroary lasa teo dia nisy ny fanafian'ny jiola sinoa anankiray tany ambanja tany araka ny tatim-baovao ary nomeny ny mpitandro ny filaminana dia tratra ny enina menada zany nandray anjara tamin'ity fanafiana sinoa tany ambanja ity ary natolotra ny fampanoavana nandritra ny fakanambavany no nahafantarana fa dia sandary aperinasa sy miaramila na vita ny antsoina hoe service legal no lehibean'ny jiola tamin'ity indray mandeha ity ary dia andeha ho arahantsika ny momba an'izay teo amin'ny vaovao tanteriny Edena Elia. Roa volana latsaka teoriana dia fantatra izao fa zandary no lehiben'ireo dahalo nanafika teratany sinoa iray tao Antanambao Ambanja ny 7 febroary lasa teo izay nahalasahana vola mitentina 2 miliara ariary. Taorian'ny fanafiana nataon'izy ireo no efa nisy ny loharanom-baovao voarain'ny polisy-pirenena tao an-toerana fa lasa nitsoaka any Vangaindrano ny 20 martsa teo ilay tena adidony kotrika ny fandrobana. Rehefa natao ny fanarahandi dia tratehaka tao anaty fiara tany Vangaindrano io olon-dratsy io. Misa 9 mianadahy ireo nandray anjara mivantana tamin'ity fanafiana mitambasy tany an-toerana ity. Ary rehefa natao ny famotorana dia niaiky ilay zandary amperinasa fa izy no atidony kotrika io fanafiana io miaraka amin'ny rahalahiny sy ny zobaviny. Nisy miaramila navita service legal ihany koa tomponantoka tamin'izao raharaha izao miaraka amin'ny mpimasy iray. Tratra tany amin'izy ireo ny basiple tan'ilay sinoa ary efa nahavitan'izy ireo taratasy hafa ihany koa izany. Mariana ho ny lehiben'ny komisaria polisy Ambanja Joseph Saramba fa efa nisy olona 7 efa nidoboka amponja izay iray tendro tamin'izao tranga izao ka amin'izao dia mitotaly 13 izy rehetra izay voasambotra tamin'ity raharaha fanafiana teratany sinoa mpandrara ity. Omaly moa ireo 9 mianadahy ireo no natolotra ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Ambanja. Eo amin'ny resaka fahasalamana kosa dia nanao fitiliana mba hijerena ny aretina antsoina hoe Parkinson ny fikambanana Parkinson a Madagasikara. Tamin'ireo olona 20 nanaovana fitiliana dia 70 no voamarina fa tratran'izay Parkinson izay. Araka ny fantatra moa sy ny fanazavana nomeny ny dokotera dia ny olona efa nahazo azo taona no tena tratrany izy io. Loro fitiavana no tondra amintsika ny vaovao momba an'izay. Anisan'ny aretina mbola tsy dia fantatry ny maro kanefa mateti-pitranga indrindra eo amin'ny olona efa nahazo azo taona ny antsoina hoe Parkinson. Ny Parkinson moa dia tsy inona fa aretina miseho ety ivelany. Amin'ny alalan'ny tsy fahafahan'ilay olona voany manitsiketsika ny tanana sy mandray zavatra ary mamositra ny tanana. Ao anatin'izay lasa miadana tanteraka ny fiovan'ny fihetsika. Araka ny fitiliana no tariny teo anivon'ny fikambanana Parkinson Madagasikara omaly dia fantatra fa olona misa 70 tamin'ny 120 nanaovana fitiliana no voan'ity aretina ity. 20 taona zokiny indrindra tamin'izy ireo raha toka 430 taona ny zandriny indrindra. Nambarany mpitsabo iray eny amin'ny hopitaly be Filatanana fa mbola tsy misy aloha hatreto ny fomba isorohana ny aretina. Noho ity aretina ity izay mandazo mandritra ny fotoana maharitra ary koa mivoatra manaraka ny fotoana. Voalazan'ny dokotera io hatrany fa lava kokoa ny fe-potoana iainan'ilay olona marary raha toka voatsabo ara-potoana ny aretina. Mifanohitra amin'izay kosa mitarika aingana any amin'ny fahafatesan'ilay marary raha toka tara ny fitsaboana. Fa anisan'ny olana mbola sedrainy maro eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny resaka hoe fakan'ny olona tany atsokosoko izay tsy azy akory. Any Sambava ohatra dia misy ny tany izay ny antsoina hoe lycée mixte any an-toerana no tompony izay tany izay mirefy 5.0 hektara. Amin'izao fotoana izao nefa dia 3 hektara sisa no an'izany sekoly lycée mixte izany fa misy maka izay tany izay ary dia misy ireo mpampianatra ao amin'ity sekoly ity no tsy manaiky an'izany toedrara izany. Fantatra nefa fa dia mpampianatra ihany koa no atoto an'izay toejavatra izay. Germain no menjanary no mitondra ny vaovao amintsika teo amin'ny rindra-tsarin'ny Mathieu Princy.
isan'ny tranga iray izay hita eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny fibodona tany ana université na ana sekoly ataona olon-tsotra. Raha hoan'ny sambava manokana dia nahazo fampitandremana ireo olona izay mibodony tany ny lycée mixte ao Antoerana. Raha ny fanazavana mantsy dia 3 hektara amin'ny tany mirevy 10 hektara sisa izao amin'ny ity tany ny lycée mixte ity no hoan'ny sekoly. Raha ny fanazavana izay nataon'Andriamatoa Sibo Jean Paul sy Randria Norbert izay lehibe ny farim-piadidim-pampianarana tao Antoerana teo aloha. Izy ireo izay nanambara fa hitsangana hiaro hatramin'ny farany ity fananana ho an'ny taranaka ity. Raha ny fanazavana hatrany dia efa hatrany amin'ny taona 1979 no nanomboka ny fidiran'ny olonankeriny tao amin'ny faritry ny sekoly, sainge mbola voalamina ihany izany fa amin'izao fotoana izao dia ny sampanabe na ny mpampianatra ao amin'ny sekoly izay fantatra fa tokony hiaro izany no lasa mivarotra amin'ny hafa indray any ka lasa manano sarotra ny raharaha. Ny tena mahagaga amin'izao zava-misy izao raha ny fanazavana dia tsy samy mandray andraikitra amin'izao ny tompona andraikitra ao Antoerana sa ho avela ho lafo avokoa ny tany sekoly izao vao hikoropaka satria raha ny vaovao voaray avy any Antoerana hatrany dia tsy mitsambitombo ny isan'ireo izay miditra sy mividy ny tany sekoly. Etsy ankilany raha ny angom-baovao izay natao dia tsy ny ao sambava irery ihany no misedra olana ara-tany tahaka izao ny sekoly na ihany koa ny université fa saika manerana ny Madagasikara mihitsy. Ary izay no isan'ny fototra nahatonga ny fitakiana sy ny fitokonana izay nataon'ny CSS nanomboka tamin'ny taona lasa teo iny, ankoatra ny fitakiana ny tombotsoan'izy ireo manokana avy amin'ny fanjakana. Andrasana moa ny toy n'izao vaovao izao indrindra fa mahakasika ny fandraisana andraikitra ataon'ny tompona andraikitra eny fotony sy hatrany ambaratonga ambony mahakasika indrindra izao fibodona tany izao. Eo amin'ny vaovao ny finoana kosa ao anatin'ny karemy amin'izao fotoana izao ny pino kristianina ary raha hoan'ny fiangonana FCKM manokana dia hiatrika ny antsoina hoe herinandro masina amin'ny herinandro ho avy io, izany hoe manomboka amin'ny alatsinainy. Ao anatin'ny izay rehetra izay dia misy ny antsoina hoe mofo tsy misy lalivay, hostie na eucharistie hoy ny katolika. Ao anatin'ity vaovao ity arany dia ho fantaritsika momba an'izay ary pretra anankiray eo anivon'ny fiangonana katolika no mitondra ny fanazavana tsara ho fantatra momba an'io teo amin'ny fanadiadiny Lorette Berton sariny Mathieu Princy. Ny hostie dia ilay mofo tsy misy lalivay araka ny voalazan'ny soratra masina. Miresaka azy io avokoa na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao. Ampiasaina mandritra ny fotoam-pivavahana izy io. Ho an'ny protestanta, fandraisana ny fanasan'ny tompo no ilazana ny fotoana ifampizarana ny hostie iny rehefa fotoan-dehibe ary natao ho fahatsiarovana ny niraisan'ny tompo latabatra tamin'ny mpianany tamin'ny alakamisy masina mialohan'ny isamborana azy izany. Ho an'ny fiangonana katolika kosa indray, ao anatin'ny lamesa na ny sorona masina no andraisana iny mofo tsy misy lalivay iny izay antsoina hoe eucharistie, mariky ny fandraisana ny Jesoa Kristy araka ny afatra nataony tamin'ny mpianany. Voalaza amin'ny ten'Andriamanitra zany, mofo tsisy lalivay, mofo mamy tsy misy lalivay, voadito tamin'ny diloilo, mofo mamy manify tsy misy lalivay, voatondraka diloilo, kalafarinim-barim-bazaha tsara indrindra no anaovana azy. Exode 7:20 no misy an'izay. Hoy mantsy masindaha-Paoly hoe esory eny lalivay ely mba ho vongana vaovao ianareo, sady efa mofo tsisy lalivay raha teo ianareo satria efa voavony Kristy izay paka ho antsika. Koa ka isika kalazany fety tsy amin'ny lalivay ely na amin'ny lalivay paharatsiana mandolo-po fa amin'ny mofo tsy misy lalivay dia ny fahadiovam-po amam-pahamarinana izany. Izy io dia avy amin'ny fifandimbiasam-pahefana azo tamin'ny apôstôly, izay Kristy no nifidy andreo apôstôly ireo. Ka mandraka ankehitriny izay fifandimbiasam-pahefana izay zany hoe avy amin'ny eveka ny pretra izay nahazo fahefana manokana hanovan'izay. Ka mandritra ny fankalazana ny eucharistie na ny mahazatra antsika hoe ny lamesa, amin'izay zany no ilay mofo no lasa miova ho vatany Jesoa Kristy. Dia ny tenany manontolo moa izany satria Jesoa miteny hoe raiso ary hano fa avatako ity atolotra ho anareo. Ka mandritra ny fankalazana ny eucharistia no manova izay mofo izay ho tenany Jesoa.
fikambanana masina izay efa voatokana na antsoina hoe moanina no manamboatra ny hostie eto Madagasikara ary eny amin'ny fivarotam-boky katolika eny an-tanimena no manjifa izany ny fiangonana izay mampiasa azy. 3 alina ariary ny kilaon'ny hostie ilay boribory madinika. Amidy ariary kosa ny iray amin'ilay hostie lehibe izay ampiasain'ny pretra mandritra ny lamesa. Rehefa tonga ny fotoana manan-danja eo amin'ny fiangonana toy ny fetin'ny Paska dia ampitomboina ny hostie omanina ampiasaina ho amin'ny lamesa satria iaraha malala fa mitombo ny isan'ny mpino mamonjy lamesa amin'ny fotoana io. Vadika lafin-javatra hafa mihitsy isika ny legioma sy ny voankazo dia anisan'ny mora simba zany raha ny resaka hoe sakafo no asiana teny, mila fahaizana mikajy ny fitehirizana azy ireny. Tao ao nefa dia nirotsaka ny orana ary dia betsaka ny voankazo sy ny legioma no simba ary ny tarika ny somary fiakarany kely indray tato anatin'ny andro vitsivitsy. Anisan'izany ohatra ny tongolo be dia tafakatra hatrany amin'ny 404 ariary ny iray kilao raha ny fanadiadiny noro fitiavana no raisitsika warahantsika vatrany. Saika niakatra avokoa ny vidin'ny zavatra ilaina amin'ny andavanandro eny an-tsena eny amin'izao. Anisan'izany ny voankazo, tsikaritra amin'izao fa efa manomboka vitsy ny fianakaviana no tsy mihinana intsony io tsindrin-tsakafo io noho izay hoe falafosan'ny vokatra izay. Araka ny fantatra raha ny akondro no resaina manomboka 410 ariary eny tafakatra hatrany amin'ny 2 ariary ny kilao. Ny kaki kosa tsy mahazo raha tsy 400 ariary raha toka 10 ariary ny zavoka iray monja. Ny paoma indray efa mahatratra 4 ariary ny kilao, 3 ariary kosa ny mananasy. Marina fa saika ny tsena eto Andrenivohitra no ahitana io fiakarany vidina voankazo io. Ankoatra ny voankazo, niakatra ihany koa ny vidina legioma izay tena jifain'ny mpanjifa hatramin'izay. Amin'izao 200 hatramin'ny 300 ariary ny vidin'ny voatabia iray, raha toka 540 ariary ny iray kilao. Ny seleri sy ny kotomila indray 200 ariary ny iray. Misy amin'ny anana kosa amin'izao no efa mandeha amin'ny kilao toy ny épinard. Ho an'ny tongolo be manokana efa tafakatra 404 ariary ny kilao izay alaina 503 ariary eny amin'ny mpamongady. Tsara ny mampafantatra fa vokatry ny orana eo koa ny avandra ny tranga farany teo no mampiana ny kalitaon'ny vokatra eny mitarika hatrany amin'ny fahasimbahany mihitsy aza raha ny loharam-baovao azo. Ankoatra izay amin'ny mahavampotoana hidirantsika tsikelikely ao anatin'ny ririnina no antony. No ireo voalaza rehetra ireo no anisan'ny mahatonga ny fisondrotam-bidin'ny legioma sy ny voankazo. Manoloana izany, maro amin'ny vahoaka no tsy mahatakatra ny vidin'ny vokatra eny an-tsena noho izay hoe falafosam'bidiny izay. Fantatra moa fa anisan'ny tsara sy tsara tsiro ny legioma sy ny voankazo eto Madagasikara raha pitaina amin'ny avy any ivelany saingy ny ao amin'ny fahadiovana no ilana ezaka misimisy. Izay ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ireo namanao ambadika ao niarana natotosa ity vaovao ity veloma tokoa samy io tahina Andriamanitra.